ahoana marina? Ahoana ny momba ireo sehatra tsy miankina? Araky ny efa fantatsika rehetra fa miaina ao anatin'ny krizy ara-toekarena ny firenena ankehitriny. Mitombo izay tsy izy ny olona tsy anasa vokatry ny fikatona ny orinasa maro teto amin'ny firenena. Efa samy nandre ihany koa isika ny tatitra izay nataony banky iraisam-pirenena momba ny fiemorana sy ny fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy. Raha nanao ny famakafakana amin'ny loi de finance 2024 iny izahay teto amin'ny fandaharana dia efa nilaza fa tsy mitombona ny vinavina ny mpitondra fa hiakatra mahery ny 400 ny tahany fitombony arikarena fahobe amin'ny taona 2024. Nilaza izahay fa sarotra ny ahatrarana izany raha toa ka miiba 3.6 izany tamin'ny ity taona ity. Rehefa mivoaka moa io tatitra io dia vao mainka aza ny banky iraisam-pirenena nilaza fa latsaky ny 4.6 ny tany fitombony arikarena fahobe tamin'ny ity taona ity ary vinavinaina ho 200 monja izany amin'ny taona 2024. Izany dia manam-pirofo ny zavatra izay nolazaina teto. Hitantaratra amin'izany ihany koa ny tsy fahampin'ireo olona mahay mifeny toe-karena amin'ny fitondrana io satria mihevitra izy ireo fa ahatratra mahery ny 400 izany. Mbola iaraha mahita eo moa ny amin'iny taona miditra iny fa andao ataony famitinana ny zavatra nitranga teo amin'ireo sehatra tsy miankina izay milina mampiodina ny toe-karenam-pirenena tamin'ity taona 2024 ity. Misy fiantraikany lehibe teo amin'ny orinasa malagasy na madinika izany na salantsalany na ihany koa ireo orinasa vaventy ny fepetra izay noraisy ny fanjakana momba ny amehana ara-pahasalamana. Araky ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ihany dia tombanany eo amin'ny 230 amin'ireo orinasa izay nanaovana fanadiadiana no nikatona tamin'ity taona ity. Vokatr'izany dia maro ireo mpiasa voaterina ato tamin'ny asany na very asa mihitsy aza. Amin'ny mahamilina manodina ny toe-karem-pirenena azy ireo moa izany dia mba nitady izay tohana avy amin'ny fanjakana ihany koa zareo. Tsy de hita loatra aloha izay tohana nomeny fanjakana azy ireo izany na de nisy aza ny fionana niaraka tamin'ny mpitondra arak'izao fa makafakana tamin'ny fandaharana ny 20 ny volana aogositra izao. Fahatelo, mahakasika ny hetra sy ny tatao-ketra impose et taxe. Tsapanay tompoko fa tsy dia vahaolana maharitra ny fanemorana ny fandoavan-ketra, indrindra ho an'ireo orinasa madinika salatsalany izay tsy manana intsony ny hoentina mampiodina. Dia mangataka indrindra ny fanafoana-ketra amin'ity taona 2024 ity izay mifanaraka amin'ny taom-piasana 2024. Ary raha toa ka tena sarotra ny fanafoana-ketra no ny lafiny teti-bolam-panjakana dia miangavy tompoko farafaratsiny rehefa mandoa ampahany na akonto zany ilay orinasa dia omena azy ny karatry ny mpandoetra karta fiskala amin'ity taona 2024 ity, fa kosa ilay orinasa dia angatahana hanome programa andoavana ny hetra ambiny tokony alohany ao anatin'ny enim-bolana. Izay tompoko dia mino fa azo tanterahana tsara izany. Mazava tsara ny fangatahana nataon'izy ireo tamin'izany. Izao moa no valiny nomeny filoha azy ireo. Ny fitondrana mpanjakana ankehitriny dia eo anilanareo mpandraharaha, tsy fahavalinareo ny fitondrana. Ny fitondrana dia anampy, anohana amin'ny lafiny rehetra izay afaka atao mba hampiroborobo ny orinasa eto an-toerana. Tsy mila andrasana rapitso ny zavatra tokony ho atao androany. Efa manomboka ny industrialisation tsika izao, ary tsy tokony ho atahotra. Betsaka aminareo ny orinasa manao investissement any ivelany. Tsara zany
satria mametraka amin'ny orinasa malagasy any ivelany fa raha misy fangatahana ataon'ny fitondrana ankehitriny a dia ataoko amin'ny teny frantsay investissez d'abord au pays avant d'investir ailleurs. Fomba firesaka mampandradrisa ary tsy nisy mihitsy aza moa ny fanatanterahana izany hatramin'izao. Tsy nisy vokany, iny lazaina fa fiaraha-midinikiny fa toy ny kabary ambony vavahady ihany. Tsy nisy ny fanampiana ireo orinasa na ireo mpiasa sahirana na ireo voaterina janona tamin'ny asany. Arak'izany dia tsy hita izay vokany fionana fa tsy maintsy natao iny sarisarina fiaraha-midinikiny angamba. Iza marina ary zany no mahazo tombontsoa amin'ity fitondrana ity. Raha toka ny malagasy amin'ny ankapobeny miamahantra ary ny sehatra tsy miankina tsy misy mpijery, ireo very asa noho ny vokatry ny valana retina aza moa efa tsy fidina, fa mbola tao anatin'izany fihiboana zany ihany koa no nanakatona ny mpitondra ny orinasa AAA. Arak'izao fa makafakana tamin'ny fandaharana ny 20 ny volana aogositra iny ihany. Ireo orinasa maro sahirana aza tsy hita izay anaovana azy, kanefa de amin'izao amehana sy krizy maro mianjady amin'ny firenena izao de nakato ny fanjakana ny orinasa AAA. Omaly Alarobia 7 ny volana aogositra 2024. Tsy macro be risque akory ny selen'ny DGI ny impôt fa ny AAA be oririka. Aloha zany azava aloha fa tsy macro no miresaka aminareo eto fa AAA zay a. Donc efa teto zany nisy fotoana taty ny direction générale des entreprises ny inspecteur tonga tao aminay a de nanazava zareo ny antondihany hoe izahay a de tonga eto tsy contrôle fiscal akory a fa anao contrôle de régularité. Zay moa zany vonaeno tamin'ny sofinay zany satria enina hoe prime ministre anteny talohan'ny fotoana nisin'ny quinzaine na état d'urgence sanitaire hoe tsy anentsika tsy anao tsindry mavesatra ny entreprise sy ny société malagasy amin'ny resaka hetra amin'ny resaka fiscal. Kanefa moa ny zava-misy zany zao a noho ny antony anankitelo no antony izay nametrahana an'io selange io raha hitanareo io a dia voalaza hoe défaut de déclaration d'existence ny anankiray, défaut de disposition d'une carte fiscale à jour et non respect des obligations fiscales. Mariako etona faratonga teto reo service-ny grande entreprise de ny resaka tsara ny ampitson'iny ihany de naterina tany amin'zareo ny ampahany taratasy zay nilainy. Tonga ny lantsinainy raha tadiditsika tsara fa niteny ny impôt hoe le 15 août ny farany fandoavana ny IR impôt sur le revenu am'izao 2020 zao izahay ny latsinainy le 16 nanao ny virement 2019. Dikan'izany momba ny carte fiscale zany raha efa misy manana carte fiscale à jour en 2020 de asehoy efa navita ve. Efa ifarany ity ny taona kanefa ilay lazaina fa 12 andro mbola mitoy ihany hatramin'izao. Izany hoe mbola ny fanjakana malagasy indray no manampitrotraka ny isan'ireo olona tsy anasa. Fanjakana mitsinjo vahoaka an-tantany ve zany ity fitondrana ity? Itantaratry ny rehetra ihany koa moa ny valifaty ara-politika satria ny very ny fanjakana fa ny filoha teo aloha ny tompony orinasa AAA. Izany hoe mbola tsy tapitra izany ireo atsonjay atao amin'ny filoha teo aloha sy ny fananany ary mihevitra mihitsy aza ny mpitondra fa ireny no fomba atao mba anampenambava ny filoha Marikaravalomanana tsy hiteny intsony. Izany de mitondra tsika miverina any amin'ny taona 2024 tamin'ny fanonganam-panjakana. Samy nahatsiaro isika ireo fanimbana sy ny fandrodanana ny orinasa maro teto amin'ny firenena ary anisan'ny nokendrena manokana tamin'ireny ny orinasa tiko. Iny crise politique iny moa de ny farana tamin'ny fametrahana ilay tondrozotra na ny feuille de route. Araka izao namtinana ny fandaharana tamin'ny 27 ny volana septambra iny. Misy ilay fifanarahany rehetra niaraka tamin'ny SADC ka teraka tamin'izany
ilay tondrozotra ivoana amin'ny krizy na ilay antsona hoe fahiderota araky ny fahafantarany be sy ny maro azy. Tsara ihany no mampatsiahy fa efa nankatoavina ara-dalàna teto amintsika ary lasa lalàna mihitsy io fahiderota io. Anisan'ny fanapahan-kevitra lehibe voarakitra ao ny fanaovana ny fampiavanam-pirenena ka nananganana ny komity ny fampiavanam-pirenena na ny CFM amin'izao fotoana izao, izay anisan'ny androm-panjakana mihitsy aza. Izany de voarakitra ao amin'ny teboka fa 520 ny tondrozotra. Io komity io zany no nametrahana ny andraikitra ikarakarana ny fampiavanam-pirenena. Nisy compte, nisy didim-pitsarana azonay tany amin'ny fitsarana. Dia io didim-pitsarana io tena niteny mihitsy hoe mila manao compte ny fanjakana sy ny tiko. Ary tena hita mihitsy hoe ordonné compte affaire. Io compte affaire io de hoe iza manambola amin'iza. Hoe ohatrinona ny vola lazay fanjakana fananany amin'ny tiko, ohatrinona ny volan'ny tiko amin'ny fanjakana satria maro be ny zavatra potika eny tiko, ny zavatra nangalarina. Ary reo zavatra reo ohatra hoe zany any Tamatave ohatra nisy vary be dehibe tao. Tena 2 milliards et 2 milliards angamba nefa tany amin'ny 200 milliards tany angamba. Ary nisy volany indramina tamin'ny banque tamin'izany. De ny banque no tokony amerenana ny vola rehefa avy eo fa lafo ny vary. Fa nisy vola ihany koa amin'ny orinasa, fa nisy ihany koa vola izay an'ny olona hafa izay tokony naverina. Dia lasa nangalarina daholo le vary tao amin'ny silo tamin'izany fotoana zany. Bon liste ngeza be tena angamba ny ohatr' zany angamba ny liste ny olona nivoaka nakan'ireo vary reo camion maro be tena tsy voaisa intsony raha ohatra hoe manisa ny olona fa voaka iada daholo izy satria tao taratasy zay mipetraka tsara any amin'ny toerana misy anazy fa tsy hoe dia belatana zao. Faharoa de niteboka fa 20 izay milaza fa ireo olona izay victime amin'ireo crise politique nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'iny fanonganam-panjakana iny ihany koa de isy fanonerana na indemnisation omena azy ireo. Rehefa nivadika olalàna izany io fahiderota io de nampiarina tamin'ny lalam-pandrenana ka mbola manan-kery hatramin'izao. Tsy hita moa izany tena fanatanterahana izany na de teo aza ny CFM izay androm-panjakana miandraikitra ny fanatanterahana izany. Noho izany dia efa nanomboka tamin'ny taona 2010 ny asa famotehana ny orinasa Tico. Ny toy izany nandritra ny teteza mita izay mpanonga-panjakana tamin'izany no filohan'ny teteza mita izany. Ny vary alatra sy menaka alatra fanana ny orinasa Tico tao Tomasina no nentina nanatanterana ny fanomezan-tokony nomena teny amin'ny kianjany 17 Mey. Arak'izao famitinana ny famakafakana ny 17 ny volana Oktobra teo iny. Ny tantara tsy fanadino hoy isika ary izany tantara izany de mamaritra ny fiainam-pirenena sy ny hoavin'ny firenena. Anisan'ny programa sosialy na afantarana sy nirehary ny fitondran'ny filoha amperinasa amin'izao fotoana ny vary mora izay nivadika ho tsena mora. Tsy vaovao ireny satria dia tetika efa tamin'ny taona 2010 raha toka nampandrimandry ireo olona izay nanaraka azy ka nahatonga ny fanonganam-panjakana tamin'izany. Nambara mantsy tamin'izany fotoana izany teny amin'ny kianjany 17 Mey fa lafo ny vidin'ny menaka sy ny vary ka rehefa azo ny fanjakana de ampidinina ny vidin'ireo sakafo izay ilain'ny malagasy isan'andro ireo. Arak'izao fampatsahivana izao. Tamin'izany moa zany de fantatsika fa promesy teny amin'ny 13 Mey no hoe ivarotra vary 500 ariary ny kilao ary ivarotra menaka 520 ariary ny litatra. Mazava tsara izany fa 500 ariary ny kilao ny vary nampanantenaina ny vahoaka. Roboka tokoa ny olona nanaraka izany fampanantenana pokaty izany. Nisy moa ny etsika, fandorana sy fandrobana ireo orinasa
tamin'ny alatsinainy fa 4 ny volana janoary 2024 na ny lendinoara araka ny fahafantarany be sy ny maro azy. Ireny rehetra ireny de ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana sy ny fanaovana soni ilay tondrozotra na ny feuille de route. Ny tantara tsy fanadino hoy ny fomba fitenitsika izay, ary izany tantara izany dia azo lazaina fa mbola tsy tapitra araky ny efa voalaza teo aloha fa mbola misy foana ny antsoinjay mahazo ny orinasa Dico. Nentina tamin'ny fandaharana ny 17 ny volana oktobra iny ihany koa, ny tantara ny tsena mora nandritry ny tetezamita io de ny fandrobana an'ireo vary, menaka ary lafarina ny orinasa Dico izay arak'izao manaraka izao. Ny orinasa Dico tamin'izany andro izany de nanana tahirim-bary, menaka ary lafarinina tany amin'ny serana tsambo ny Tomasina. Ilay fampanantenana vary mora sy menaka mora ny tarihana olona teny amin'ny 13 May moa de tsy tahotra tsy enatra fa no tanterahina tamin'ny fandrobana ny entany orinasa Dico. Tsy mbola ampy ny fandorana sy ny fandrobana ny 24 ny volana janoary 2024 fa de norobaina indray ireo vary, menaka ary lafarinina tany amin'ny porony Tomasina arak'izao fanazavana nataon'ny vavolombelona izany tantara izany. Mipetraka volana marsa ilay fanjakana tetezamita ny tarehana de Matoandro Rajoelina. Nisy gouvernemanta tsosikodirana natsangana aloha teo teny amin'ny 13 May. Rehefa vita zay de nataony sarisary araky ny lalàna namoaka didiny tao amin'ny fitsarana lampadrena nametrahana hoe filohan'ny tetezamita Andriamatoandro Rajoelina amin'ny alalan'le taratasy, amin'ny alalan'le taratasy izay nisan'le teny amin'ny episcopas sy sisa fatatsika ny tantara dia nitoy teny amin'ny kapisate de rehefa aveo after tany fitsarana aby lampadrena de hoe filohan'ny tetezamita Andriamatoandro Rajoelina premier ministre lehibe ny gouvernemanta monja roandefo. Rehefa nisy zany zay de misy le rafitra mitantana eo zany. Rehefa tonga le rafitra mitantana dia teo no natsangana lay hoe cellule opérationnelle. Io zany le fandrobana faharoa zay tsy nisy etsy-bahoaka tsony teo amin'ny fotoana io fefa lay tondra tao anatin'ny tetezamita mihitsy no manao an'ilay fandrobana. Zany hoe nandefa olona hiandraikitra ny fakana an'ireo entanareo zay natao tao anatin'io cellule opérationnelle. Tsara ny tao anatin'io mitarika an'io. Fa ny fomba fakana n'io entan'io za zao vavolombelona tamin'izany de hoe mahazo taratasy fotsiny na antso atarby de nisy tompona ndraiky tao amin'ny faritra eto Tomasina io tao amin'ny région tao amin'ny Brao an'io faritany taloha tao ny Brao ary Andriamatoa Edgar Zavatra tamin'izany fotoana zany no nanana olona napetraka tao de hoe ameo an'izao ihany antso atarby io na hoe misy taratasy manao an'izay le tsara zany io tamin'izany fotoana zany le hoe lehibe n'le mahazo baika avy any Antananarivo izy zany na avy any Antananarivo na amin'ny négocier tao Tamatavy ianao de mahazo an'le izy satria reo ny tompona ndraikitra tao anaty fa misy tompona ndraikitra anankiray zany tena mpanao an'le manome an'le baiko hoe makany amin'ny port am'izay mamoaka an'le entana de ny olona nahazo an'ireo entan'ireo zany misy karazany le izy misy nahazo vary, misy nahazo menaka, misy nahazo lafarinina. Mazava ny voalaza teo fa fandrobana no nisy tamin'izany fotoana zany ary fandrobana nahazo ny fankatoavana avy amin'ny mpitondra ny tetezamita izay notarian'ny filoham-perinasa ankehitriny. Fanjakana malagasy sahala amin'ny ahoana no manao fandrobana ny entany orinasa malagasy. Mazava tsara amin'izany fa de ny fanjakana tetezamita mihitsy no nanao ny fandaminana nandrobana ny fananany malagasy. Mbola tsy naino angamby isika teto ambonin'ny tany ka hoe mpitondra fanjakana manao toy izany ary mbola maka tombony indray amin'ny vahoaka tantaniny amin'ny entana alatra. Iza moa no tena tompona andraikitra voalohany tamin'izany famotena sy fakana de entany orinasa malagasy izany. Io fandarana io ihany no mbola manome valiny izany araky ity raky tsara ity. Mazava be amin'izay fa vary sy menaka alatra no namidy tamin'ny vahoaka, lazaina fa vary mora sy menaka mora io. Izany hoe ny tantarany tsena mora izay mbola irehareany ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia teraka tamin'ny alalan'ny fandrobana ny entany orinasa malagasy. Izany hoe
tsy tantara tsara fa feno famitahana vahoaka izay nasaina ny vidy vary sy menaka alatra. Ny vola azo tamin'ireny fivarotana ny fanana ny malagasy ireny moa de tsy fantatra izay nalehany. Izary no tompona andraikitra voalohany tamin'izany fandrobana ny entany orinasa malagasy tamin'izany. Ao anatin'ny zavatra zay resantsika zao a de misy tompona andraikitra nitarika an'ilay izy. Raha tsy niteo zany le tompona andraikitra nanome fahafahana anao an'izay a tsy nirotsaka atao reo olo reo. Zay aza donony. Misy foana zany ny olona manome an'le baiko de misy manatanteraka rehefa avy eo. Tsika anaty crise. Ny pitarika tamin'izany fotoana zany de nisy foloany teteza mita, nisy prime ministre lehibe ny gouvernement. Fa raha niteny foloany teteza mita tamin'izany fotoana zany tsisy mahazo maka vary any amin'ny port. Na vetimbary anankiray ary tsy mivoaka tao. Tsy maintsy misy foana ny tompona andraikitra voalohany arak'izany. Fampatsiahivana ny teteza mita ireny. Ary natao satria de mbola mitoy izany famotehana tanteraka izany ho an'ny orinasa malagasy tiko. Izay hatramin'izao na de efa iaraha malala izao aza ny fahantrany vahoaka ary ny tsy fisiny asa. Filohan'ny mpanohitra moa ny filoha Marc Ravalomanana ka zay no fantatra fa mety ao ambadiky ny famotehana ny fananan'izao. Mbola tao anatin'ny fihiboana ihany koa tamin'ity taona ity no nandrodanana sy nitrongisana ny orinasa tiko tao Tomasina. Arak'izao famitinana sy ny fanazavana tamin'ny fandaharana ny fahatelo ny volana oktobra ity. Izao de fantatra indray fa mbola mitoy ny fanapotehana ny orinasa tiko. Ray indray amin'izao fotoana izao fa de noravaina sy notrongisina antsokosoko mihitsy ny orinasa mpanodina menaka sy mpanao margarine tao amin'ny port ny Tomasina nandritra ny fihiboany. Ary tsy nisy ny filazana tamin'ny orinasa tiko akory. Arak'izao fanambarana manaraka izao. Tezitra satria zavatra mitranga de hoe ao anatin'ny fotoana masahirana ohatran'izao, ao anatin'ny fahasahiranana natao anatin'ny fihiboana tanteraka natao antsokosoko ary tsy nampandrenesina ny orinasa tiko. Ny tompona andraikitra ny orinasa zany a nanaovana ny famotehana na ny manaovana démolition ny orinasa io. Malahelo ianao satria misy valeur sentimentale io amin'ny malagasy rehetrarehetra. Valeur sentimentale satria io no namelona nafatarana an'izany tiko zany hoe afaka nisitraka an'izany menaka mora zany ny malagasy tamin'ny fotoan'androny. Afaka ninana doberana isaky ny tokantrano tamin'ny vidin'ny zakan'ny olona tsirairay. Valeur sentimentale satria orinasa malagasy, rehareha malagasy tany amin'ny portny Tomasina, tany amin'ny faritra Tsinanana iny io orinasa io. Raha izao zavatra hitantsika zao zao ny zavatra hita tamin'ny 2015, 2016 mbola hitantsika mbola zao ny trano. Fa ahoana marina ity fanapotehana tsy misy faranty e. Hatramin'izao moa de tsy fantatra na natao aiza ny fitaovana sy milina tao anatin'ireo orinasa zay nopotehana ireo. Ny fanontaniana mipetraka de izao, tena mbola mijery ny maharary ny sehatra tsy miankina ve ny mpitondra? Raha ireny fanapotehana tao anatin'ny taona iray monja, mbola ino indray zany no mety mbola ho ataon'ny mpitondra fanjakana ireo? Entina mivarina ho aiza marina ity fireneny ity e. Aiza moa amin'izao ny fametrana ny fampitokisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana? Aoka zavatsara fa tsy ny fanjakana no amorona asa ho an'ny vahoaka fa ny sehatra tsy miankina. Kanefa anjaran'ny fanjakana no mametraka tontolo mazava eo amin'ny sehatry ny fandraharana mba hahafahan'ny mpandraharaha malagasy na vahiny mampiasa ny volana. Ny fanohitra amin'izany aloha no hitany rehetra tamin'ity taona ity. Fa ahoana marina e. Ahoana marina e.